Nous sommes à Tsaramanjous, dans la région Bouégne. Le domaine de Mahachach est entouré d'un bosquet composé de végétation herbacée, d'arbres et d'arbustes variés. À proximité de sa maison, on trouve des plantes biopesticides. C'est que depuis plusieurs années, Mahachach expérimente le HADGAS, ou lutte biologique, pour lutter contre les insectes ravageurs qui attaquent les cultures et prolifèrent dans la région Bouégne, tandis que la plupart des paysans utilisent encore des pesticides vendus sans contrôle sur les marchés, sans se soucier du risque de devenir de plus en plus dépendant de ces produits chimiques. Mahachach raconte qu'avant, pour une parcelle d'un demi-hectare, il dépensait en pesticides environ 400 000 ariars par an, réduisant énormément ses bénéfices. Actuellement, il est l'un des paysans pilotes en expérimentation de la lutte biologique. Le ingrédient mikasikan'ilay HADGAS aloha zany dia ny ankamaroany aloha zany ambolenay dia ny izay tsy azo volena aloha zany no alaina ivelan'ny tanàna. Fa ohatra zao nîmes zao dia efa namboly zao zahay tony nîmes tsy manano sarotra ny fitadiavana an'ilay akora anaovana anazy. Cela fait 3 ans que Mahachach pratique la lutte biologique diffusée par le projet ProSol, mise en œuvre par la GIZ. Efa vitantsika voly moa zany zao ny akora rehetra afaka anamboarana an'ilay HADGAS dia anatin'izany zao ny be maimbo dia ny 150 maladie dia ny ambatry dia ny laingo maimbo dia ny tanatanamanga dia ao koa ny vatakida dia ny taretra dia ny kodro dia ao koa ny kitsotsoron'angatra. Isy nampianatra ny anaovana ny fanaovana an'ilay compost liquide aloha zany igny zany base ny angianay fa lefa avy eo amin'izay zany agnay nasapa fa misy bibikely manimba ny voly dia lefa misy bibikely manimba ny voly nefany agnay zany masapa igny amin'ny fiarahamonina igny ohatra mahalala ataontsika hoe ny taresa zao mangidy dia hoe aleo ty mba tambatra miaraka amin'ny compost liquide ty taresa ty dia zarena koa ny fiantraikany zao dia mba samy manimba voly dia nampiasaina dia ny hitany fa ny tombontsoa haza zany fa sa nanimba voly le izy vao maika nahasoany voly. Une fois les ingrédients rassemblés, Mahachach prépare maintenant le HADGAS. Ty zany zao alognato dia afaka raiky amby 20 andro amin'izay zany izy zao masaka dia afaka raiky amby 20 andro masaka dia tatavanina amin'izay. Rehefa vita tatavanina amin'izay izy zany dia afangaro amin'ny sakay amin'izay dia atao agnatin'ny pulvérisateur dia amin'izay ataovana amin'izay ny traitement. Ny fatran'ny sakay zany zao maka sakay raika apoaka dia alogna agnatin'ny rano 5 litres. Le sakay vita toto. Dia rehefa vita toto sahala amin'izay ny sakay dia atao anaty rano 5 litres dia rano 5 litres igny amin'izay angalana rano 1 litres dia afangaro 4 litres amin'ity namboarina niany ity dia ampiana rano 7 litres dia zay amin'izay anaovana ny traitement ny fambolena. Cela signifie qu'avec ces ingrédients broyés et mélangés dans des buses, Mahachach obtient une grande quantité de compost liquide qui est en même temps un biopesticide efficace pouvant couvrir des hectares de champs de culture. Le mahatonga anay nanao HADGAS aloha zany mora kokoa ny kohany dia mitahy amin'ny fanafody amidy eny asiany sady le izy mora atao. Le fanafody simika koa zany fiantraikany amin'ny voly misy manimba anazy le izy. Fa raha ity zao sady mahasoa ny fambolena le izy no miady amin'ny bibikely. Tena mahasara an'ilay HADGAS koa zany sa misy fiantraikany rasy amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Fa ny fanafody simika dia ratsika mahalala fa tena be ny voka-dratsiny amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Sady ny mahasoa an'ity fampiasana an'ity HADGAS ity zany la ohatra zao sika mividy agnana vidina traitena tamin'ny fanafody simika zany dia malaky simba i. Fa ity zao efa sanjo 5 andro no agnana ambolena aminazy zany lasa mba mety simba zao. Zay zao tombony aminazy koa izy. Tena olana fanafody simika koa mety manao hosoka ny mpivaro. Vianney, un catéchiste du village, vient de temps en temps aider Mahachach pour la préparation de l'HADGAS, ce qui lui permet d'apprendre et d'assimiler les nouvelles techniques. Ça dia nisany mpamboly fa tsy arina piasa an'ireto zavatra reto fa matetika fanafody vazaha tianany an-tsaina zany nampiasainay
Dia mazava loatra moa zany fa vola no mandeha. Ary ny biby masiaka dia masiaka tokoa amin'izao fotoana izao a. Dia matetika mividy isan-kerinandro. Kanefa rehefa namangy an'ilay rangahy ty aho teto ilay mandeha, nahita azy mikirakira ny traha ty, dia nagnara-maso ny fambolena taony. Hita fa samy hafa tokoa ny vokatra izay vokarinay. Araka ny fahitako azy a, tena sady zezika mihitsy ilay zavatra ataony no mamono biby. Dia nagnandrana zany zay aho tamin'ny voalohany, naka ranon-jezika taminazy tato, nampiasaina tamin'ny traka. Dia hita tokoa fa nahomby dia mahomby tokoa. Dia resy lahatra moa zany zao dia tsy asiana fetra mihitsy hoe rehefa misy ny biby ve vo satria arakaraky le fampiasana an'ny le ady gasy zany no hita fa mampiroborobo an'le voly atao. En 3 années de pratique de la lutte biologique, Mahatchatch voit augmenter chaque année le rendement de ses cultures. Par exemple, le riz. L'année dernière, sa récolte a été bonne. Cette année, Mahatchatch espère que la récolte sera encore meilleure. Raha ny vokatra andrandraina zao amin'ity taona ity raha ny vary manokana dia ho avy roheny tamin'ny taon-dasa zany no eritreretina hiakatra. Zany hoe manodidididina ny eo amin'ny 10 taona eo zany no eritreretina hiakatra. Tena mampirisika antsika rehetra aloha zany fa tena tsara ilay ady gasy ary tena maharesy lahatra ny tombontsoa azo avy aminy. Les moyens de lutte biologique qu'utilise Mahatchatch ne se limitent pas à la fabrication du hadgas. Il y a également la rotation et l'association de cultures. Ces pratiques perturbent le cycle de vie et de reproduction des insectes ravageurs, tout en contribuant à la restauration de la fertilité des sols.